dia mbola falatrany miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy a nyfanomezantsika izao mba andraisantsika indray ny fampahirezana avy amin'Andriamanitra vavatsika. Jehovah-Andriamanitra raha eo dia matoky sy mino hatrany izay fa Andriamanitra tsy mba mahafoy na mandao anay ianao fa isan'andro isan'andro ianao dia manolotra lalana mba hahatonga anay izotra amin'ny lalan'ny fanafahana. Fanainao masina anoka hiasa tompo amin'ny isam-batan'olona, ho amin'ny kristianina rehetra, ho amin'ny vahoaka eto anivon'ny firenena, mba tsy hijery izay rehetra mety hahaso ny tenany fa hibanjina kosa izay mety ho tena sitraponao. Tenaina indray Jehovah fa miaino mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy a manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Mbola mandray fampaherezana mahakasika ny hafatra lehibe ny amin'ny Pasika isika, izay raha fitinina dia ny Pasika dia fitombohan'ny lalana solitan'Andriamanitra mba ho amin'ny famonjena na dia maty ara Jesosy Kristy izay nitsarovana tao anatin'izay ilay Pasika izay a. Dia ny fahafatesan'i Jesosy Kristy no mitondra fahafahana izay hitantsika tany amin'ny bokin'ny Eksodosy, satria rehefa tonga ny Pasika ny vonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema afaka teo ambanin'ny fangejan'ny Egiptianina ny zanak'Israely, afaka izy fa tsy mbola voavonjy izy fa mbola misy lalana izay nizorany. Dia torak'izany koa raha tany amin'ny bokin'ny Eksodosy afaka ny zanak'Israely, fa taty amin'ny testamenta vaovao indray dia ny fahafatesan'i Kristy tamin'ny Pasika indray dia nitondra fanafahana ho an'izao tontolo izao, afaka amin'ny fangejan'ny ota raha mino an' Jesosy Kristy. Fa sainga araka ny resahantsika hoe rehefa jerevana ilay fahafahana tsy mbola tena famonjena, ohatrany hoe tao amin'ny tranomaizina anankiray dia rehefa nitaraina dia nomena fahafahana vonjimaika, liberté provisoire. Ary fantaritsika izay liberté provisoire izay ho antsika izay eto amin'ny firenena naiza naiza dia tsy hoe tena afaka manao izay tiana atao arak'izay itiavany azy, fa misy fanaraha-maso hoe manahoana ny fitondran-tenany a, mandeha amin'ny marina, tsy manao ratsy intsony a, mitandrina ve, satria misy vanim-potoana anankiray izay ho tendrena indray a mba hitondra fanafahana madiodio na famerenana indray any am-ponja. dia torak'izany ny fiainantsika ety amin'ity zao tontolo izao ty, fitaka raha misy miteny hoe efa voavonjytsika fa afaka tsika ary zay no ifalentsika. Ary ny olona afaka dia ny afantarana azy dia hoe afaka manao zay tiana atao. Kanefa araka ny resahantsika hoe liberté provisoire dia araha-maso, ary iza ny mpanara-maso? Andriamanitra. Fa misy fotoana kosa voatendriny a tena amoahana ny tena didim-pitsarana farany na fahafahana madiodio tanteraka, ary zay le famonjena na fampidirana ponja ary tsy mivoaka tsony mandrakizay. Madiso hevitra ny olona dia mieritreritra izy hoe anam-piangonana na amin'ny andro sabotsy ivavahana na amin'ny andro alahady ivavahana any ihany no manana fahefan'Andriamanitra ny fiainan'ny zanak'olombelona. Fa io Andriamanitra io dia mitsinjo ny olona, ny fiainan'ny olona andavanandro isan'andro. Adin'ny olona zay indraindray, afaka tsika, ary zay ny faliana eo anatrehan'Andriamanitra. Kanefa raha fa afaka tsika dia zao manana fahafahana mandray fanapa-kevitra amin'izay fantatritsika fa mety amin'ny fiainantsika, fa saingy ny safidy izay raisitsika kosa dia misy vokany daholo, na tsara na ratsy, ary io no mbola ho jerevantsika. Tamin'ny fampahirezana farantsika dia mijery ny dinika ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny jiosy, ary rehefa tena jerevany rehetra jiosy izay nino azy tena fatra-pitandrina ny lalàna, mieritreritra fa marina, mieritreritra fa mandeha mahitsy a, kanefa mampisaotra an'Andriamanitra. Sarotra ange zany hoe jiosy ino an' Jesosy Kristy zany. Fa tamin'ny vanim-potoana io dia nino an' Jesosy reto jiosy reto, fa mbola misy tarazo tao anatiny tao dia fanamarina tena. Ary Jesosy izay miresaka amin'io a hitondra fanafahana ho azy
kanefa de aseho tao anatin'le tantara fa manana safidy le jiosy na anaiky ny fanafahana zay nambaran' jesosy taminy a na hitoetra eo amin'ny toerana misy azy. raha iverenantsika vakina ny jaonina toko fahavalo ny andininy faraiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amin'ny telopolo de hoy jesosy tamin'ny jiosy zay nino azy a raha maharitra amin'ny teniko ianareo de ho mpianatro tokoa ka ho fantatrareo ny marina ary marina ahafaka anareo tsy ho andevo. Zay le tenin' Jesosy Kristy zany hoe Jesosy amin'ny Andriamanitra azy de mbola mahafantatra fa mbola misy zavatra manandevo an'izy ireo raha ny fomba atakarahantsika azy de mbola ao anatin'ny tranomaizina mbola tsy tafavoaka eo kanefa mifandriren'i Jesosy Kristy de mba hitondra fanafahana ho azy ary tapahendreny ny tenenan'i Jesosy tamin'reto jiso zay nino azy reto ankolaka zany ny tenenan'i Jesosy hoe mbola voafatotry nareo, mbola randevozo nareo, mbola migadry anareo, mbola tsy afaka ianareo kanefa manoro-hevitra anareo a raha mitoetra maharitra mitengoka anareo izy a de ho fantatrareo ny marina de ho mpianatro tokoa ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy andevo. Zany hoe vaolana atolotry Jesosy zany zay, zany hoe le fangejana mianjady amin'reto jiosy reto tsy vitany amin'ny herin'ny tena no afaka amin'izay fanandevozana zay no ivoaka ao anatin'ny tranomaizina zay idy mahavohidy azy fa raha tsy manaiky izy ny toromarika napetraky Jesosy Kristy de tsy afaka. Ary zay ny fitiavana no natokan'i Jesosy ny teny an'izay fantatrareo ny marina ozy ary ny marina ao anatin'ny tenin'i Jesosy ny vahaolana atolona afaka anareo tsy andevo fa inona nefa ny zavatra mitranga ary reo izy de namaly azy ka nanao hoe taranaky Abrahama izay a fa tsy mba andevon'olona hatr'izay elizay ka nahoana nataonao hoe ho afaka ianareo. Zany hoe rehefa jerevana ndray reto jiosy reto ohatrany somary tesitra izy narehan'le tenin'i Jesosy nahoana zay milazainao fa andevo izy ndikany zany zay ngefa matsiaro ny tenanay ho afaka ary eo le olana goavana be marina fa nandalo pasika tsika ary mipasika tena izy de fa 2 taona lasy ary tamin'ny vanim-potoana natongavan'i Jesosy teto ka nanombona azy teo amin'ny hazo fijaliana teo mety ambony fanafahana ho an'izao tontolo zao de manana ny safidy ny olona rehetra na mino na tsy mino izy aloha mandra-pahatonga ny fataperan'ity zao tontolo zao ty na mandra-pahatonga ny fahafatesany de zao afaka izy de manana safidy izy ny am'izay fatany fa mety fa tokony atsapa-teny izy hoe en liberté provisoire. Be de be ny kristianina tsy mahatsapa an'izany fa mieritreritra fa afaka izy tahaka ny reto jiosy zay nino an' Jesosy reto tsy mahatsapa ny tena ntsony izy fa nisy zavatra mamatotra azy fa miseritreretany tenany efa afaka izy kanefa Jesosy mahita mbola misy zavatra mamatotra azy tsisy azon'ny kristian atao tsony eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay rehefa ny olona ao amin'ny figadrana no tsy mahatsapa hoe migadra izy tsisy vahaolana azo entina aminy mba tonga azy ho avoaka tao amin'io tranomaizina io satria tamanao izy. Rehefa ny olona ao anatin'ny fahorinany tsy mahatsapa tena hoe ory izy tsisy azo atao ahafahana mamonjy azy. Rehefa ny olona marary ny tsy mahatsapa ny tenany hoe marary tsisy fanafody azo niraisina mihitsy ary tsy anaiky an'izany izy fa mitoetra ho marary mandrakariva ary eo ny tena mampatahotra reo olona am'izao vanim-potoana zao na de maty raha Jesosy Kristy mitondra fanafahana ho an'izao tontolo zao kanefa zay le fanafahana zay de misy safidy zay raisina ary mampianatra antsika ny teny soratra masina hoe ny safidy zay raisina de safidy atolotr'Andriamanitra fa tsy atolotry ny zanak'olombelona ary zay io nataon'ny jiosy teto reto misy vahaolana na atolotry Jesosy azy raha maharitra mitenika zany hoe raha manaiky ny toromarika zay omeko de fantatrareo ny marina afaka nareo tsy andevo zany hoe ho afaka tokoa afaka tsika ary mahadiso hevitra ny akamaroan'ny olona de izy afaka mandray fanapahan-kevitra isafidy fa izy tsy mety miaina miafatr'Andriamanitra mba hitondra fanafahana tanteraka ho azy satria mieritreritra izy fa mahavita tena mieritreritra izy fa efa olona afaka de tsy tsapantsony
ny zavatra manandevo azy tsy tsapanjony ny zavatra mamatotra azy kanefa mahita vahaolana i Jesosy Kristy io mba hitondra fanafahana ary de mampitodika amin'ny tena tsika am'izao vanim-potoana zao manana safidy angety zao tontolo zao dia ka tsy jerevantsika ny aina am'izao tontolo zao manana safidy koa tsika eto amin'ny firenena ny amin'ny fanapahan-kevitra raisitsika satria olona afaka tsika ary afaka mandray fanapahan-kevitra ny am'izay fantatritsika fa mety manana safidy koa ny fiangonana kristianina rehetra ny amin'ny fanapahan-kevitra zay raisiny satria olona afaka manana safidy rehefa olona mivavaka na tsy kristianina azy satria mieritreritra fa le safidy zay raisiny de zay lalàny ny fanafahana eo anatrehany fa ny zavatra tiana ampitaina amitsika kosa de ty lalàny fanafahana tsy misy afa-tsy ny fanekena ny tenin'Andriamanitra irery any zay tena hitondra fanafahana tanteraka atsika ary eo ny tena mampieritreritra de ngetsika andiny tena am'izao vanim-potoana zao hoe inona ny zavatra mbola mamatotra atsika fa ny zavatra misy raha ny safidy raisiny zanak'olombelona am'izao vanim-potoana zao manerina n'izao tontolo zao eo anivon'ny firenena eo anivon'ny fiangonana de fifampiandanina ary zay ny natonga am'y apôstôly teny tany amin'ny Galatianina toko fa 5 Galatianina toko fa 5 efa natsono ny 17 efa natsono ao amin'ny fahafahana ianareo rahala kanefa aoka tsy entinareo anaraka ny nofo zany fahafahana zany fa mifampampo amin'ny fitiavana fa tanteraka amin'ny teny indray ihany lalàna rehetra de zao fitiavana namanao taka ny tenanao a fa raha mifandramatra ianareo de sy mifampihina tandremo fa so mifandringana zay ny natonga amin'ny Paoly apôstôly nampatsiaro ary ny olona afatra ho an'ny olona efa afaka zany kanefa raha matsiaro tena nantsona ho amin'ny fahafahana aza entinao raha ozy anaraka ny nofo zany fa inona ny safidin'izao tontolo zao de tsy tako mafenina zany asina mafy ny tenantsika ho mangany anivon'izao tontolo zao eo anivon'ny firenena aiza le fitiavana aiza le fihavanana eo anivon'ny fiangonana kristianina rehetra be de be ny fiangonana kristianina mahita ao anatin'ny réseaux sociaux fifanomezantsiny eo anivon'ny samy kristianina ny fiangonana ara-dalàna eken'ny fanjakana de fiangonana 3 fotsiny fa ny fiangonana 5 fiangonana zandriny de misy fisaintsainana hoe tokony akatona ny fiangonana zandriny satria ny fieritraretana hoe raha vo fiangonana zandriny de tena tsy mandeha amin'ny fahamarinana fa raha za kosa mitehiteny eto de zao tsy ny fiangonana zandriny ihany fa nareo fiangonana dehibe zay nekena fa ho ara-dalàna eo amin'ivon'ny fanjakanandreo tokony ametra-panontaniana hoe mandeha amin'ny marina tokoa ve ao anatin'ny fankatoavana ny teny soratra masina tena azo antoka ve ny lalina zay zorany hoe hitondra ny olona amin'ny famonjena fa ny zavatra hita na amin'ny fiangonana ara-dalàna na amin'ny fiangonana everina fiangonana zandriny asina mafy ny tenantsika tsy misy fanamarina teny fihavanana tsisy safidy raisiny zany tsy avy amin'Andriamanitra zany mandeha araky ny nofo de zay le toe-javatra mitranga eo anivon'ny kristianina zay totra milon'olona totra misaratsaraka satria io afaka tsinonaka de samy manao zay tiany atao ianaran'ny mpanao politika koa zany de tsy mahita tsika mihitsy sika hoe mpanao politika ka raha hevitra zany fa samy mitady ny ho azy daholy fa mody tsy miady fa mikibay akelika ihany zay le safidiny zanak'olombelona ary zay famantarana ny zavatra hitranga amin'ny andro farany zay tsy tsapan'ny olona zay safidy zay ka eo anatrihan'izay de mieritreritra izy fa afaka de ozy Jesosy hoe raha maharitra amiteniko anareo de fantatrareo marina ary ny marina afaka anareo tsy andivo tsy miaino ny Jesosy daholo keo ny olona fa te anamaritena te irehare fa mavita mitondra vahaolana eo amin'ny fiainany na fiangonana io na jentilisy io na tsy kristianina io de mieritreritra fa manana ny fahefana rehetra mba hitondra vahaolana atonga fahafahana eo anivon'ny firenena kanefa de raha ny soratra masina raisitsika nandalo pasika tsika
ny vahaolany fanafahana maharitra amin'ny tenin' Jesosy de mahafantatra ny marina. De jereo efa nge tao amin'ny tany Egypte nanahoana ny zanak'Israely tena tao anatin'ny fangejana tanteraka mihitsy nge, fa rehefa ny safidy nitaraina tamin'i Jehova tsy nisy herin'i Mosesy, tsy nisy vahaolana tamin'i Mosesy, tsy nisy vahaolana tamin'ny tompona andraikitra ny tendrena hitantana ny zanak'Israely, tsy nisy vahaolana tamin'ny Farao zay tena firenendehibe nangeja le zanak'Israely, tsy nisy vahaolana. Fa rehefa nitaraina tamin'i Jehova de Jehova no vahaolana, Jehova no vahaolana. Ary eo no isaritana ny saitsika, tsy midika zany kireo tsikarikotsika, fa raha hitady vahaolana ihany de fantaro ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny vahaolana omen'Andriamanitra de ao ambadika ny fitiavana, tsy misy toy izany. Inona ny afatry ny Paska? Jesosy maty ho an'izao tontolo zao hitondra fanafahana nge, zany hoe fitiavana lehibe. Araka ny teny hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao any amin'ny Jaona toko fa 5:17 de nanolotra ny ainy hamonjy ny sakaizako, ianareo ny sakaizako. Fa tsy misy mihitsy hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao de ny manenjika fa manao ohatra mba ampisehoana amin'ny manodidina ny eo ampitiavana. Fitiavana natonga an' Jehova nanafaka ny zanak'Israely de nanaiky an'izany ny zanak'Israely rehetrarehetra. Misy firenena roa, ny firenena heverina fa ho madinika de le firenen'ny Israely izay tena niaritry ny fahoriana tao amin'ny tany Egypte, ary ny firenena tena matanjaka de ny fireneny Egyptianina tamin'izany vanim-potoana zany, zay nangeja nampitondra fahoriana fireneny zanak'Israely. Tsy afa nanoatra ny zanak'Israely raha nitanjaka sy ny hery sy ny fahaizaka resy ny zanak'Israely, fomba mampanao resy ny zanak'Israely. Ary teo amin'ny tany Egypte tsy namelan'ny Egyptianina raha tsy nanaraka ny fombany, nanaraka ny fanaony, nanaraka ny andriamaniny, nanaraka ny sampy zay nitompony, zay nanjo ny zanak'Israely. Kanefa le zanak'Israely taranaka voafidy manana ny Jehova andriamanina, zay natonga famaizana ho an'ny zanak'Israely ka resy teo amin'laon'le firenena goavambe. Ary teo anatrehan'izany indrindra rehefa nitaraina ny vahoaka medy ny Jehova nitondra vahaolana de marina le tenin' Jesosy tamin'ny Jiosy. Raha maharitra ny teniko ianareo de fantatrareo ny marina, ary ny marina afaka anareo tsy andefa. Inona nefa ny zavatra mianjady eo nivy ny firenena manerina an'izao tontolo zao? Aiza le tenin' Jesosy manaraka an'izay ve? Satria raha miresaka ny tenin' Jesosy de fitiavana no tolony, zany hoe raha olona nandray ny afatra avy amin'Andriamanitra ka hitondra fanafahana tanteraka, tokony ho hita taratra eo amin'ny fombany, eo amin'ny fiteniny, eo amin'ny fitondrantenany, eo amin'ny fanaony ny fitiavana. Fa raha vao tsy eo ny fitiavana tsy misy fanafahana mihitsy. Zanak'Israely nanaiky afaka izy, ary misy lesona goavambe eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany. Fa inona moa ny zavatra tena ampitaina amintsika amin'izao vanim-potoana zao? Tsy vanim-potoana ifanomezantsiny zao reo olona, vanim-potoana iverenana amin'Andriamanitra, vanim-potoana andinihan-tena ao amiko ve ny fitiavana, satria ny fitiavana mitondra fanafahana tanteraka. Vanim-potoana andinihana ny tena, sao de manao taka ny reto jiso reto. Jesosy efa miteny azy, raha maharitra ny teniko ianareo de fantatrareo ny marina, ary ny marina afaka anareo tsy andefa. Zany hoe ankolaka ny tenenin' Jesosy tamin'ny reto jiso reto, mbola misy zavatra mamatotra anareo, fa misy vahaolana nefa atolotra raha manaiky nareo de ho afaka. Fihinona mivaly teniny jiosy teo anatrehan'izay rehetrarehetra zay, valy teniny ny 9:telopolo
ary reo de namaly azy ka nanao hoe taranaky Abrahama zay fa tsy mba andevon'olona hatrizay hatrizay ko nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo de andonge tsika hitodika amin'ny tenantsika tsisy akanavaka na izany izy mandre zao fampahirezana zao tena afaka tokoa ve ianao tena afaka ve mitokantranonao tena afaka ve ny fiangonana misy ianao tena afaka ve ny firenena misy atsika sao de manotaka ny reto jiosy reto hoe zay tsy andevon'olona hatram'izay kanefa be debe ny zavatra mbola mamatotra de mila mitodika amin'ny tenatsika isika fa naezaka takin'inona arytsika mitady vaolana araky ny eritreritsika tsy misy vaolana afa-tsy eo amin'Andriamanitra irery any ary zay nahatonga ny Paoly miverimberina foana ny tena efa natsonao amin'ny fahafahana ianareo de aza entinareo anaraka ny nofo zany fahafahana zany fa mifampampo amin'ny fitiavana fa inona ny safidiny zao tontolo zao izy tsika tena efa mitenen'i Jesosy Kristy ake famantarana ny amin'ny andro farany ary mampatahotra de zao ohatra ny tapona amin'ny olona le afatra napetraky Jesosy Kristy zao ny voasoratra eo Matthieu 4:20 ny 9:20 fakikatra amin'ny 9:7 ary de atolony ho amin'ny fahoriana ianareo sy ka vonony ho alany firenena rehetra ianareo noho ny anarako ary amin'izany andro zany de ho tafitohana ny maro ifampiapanga sy ifankahala isy mpanina ny sandoka maro hitsangana ka mitaka ny maro ary noho ny abeny tsy fankatoavan-dalàna ozy mangatsika ny fitiavan'ny maro fa zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena ary ho toriana amin'izao tontolo zao ty filazantsara ny fanjakany ty ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra de vao tonga ny farany mamperitreritra zany tena dineo amin'saina tsy miangatra ke manaona ny famarinana zany nivon'izao tontolo zao manaona ny famarinana zany eo amin'ny firenetsika manaona ny famarinana zany eo anivon'ny fiangonantsika eo amin'ny tokantranontsika eo amin'ny fiainatsika andavanandro manaona ny famarinana zany teny nambaran'i Jesosy Kristy zany memangatsika ny fankatiavan'ny maro izy ny fampiapanga sy fankahala de io le tenen'ny Paoly apôstôly hoe rehefa natsonao amin'ny fahafahana ianareo de zao entinareo anaraka ny nofo de miverina foana le tenin'ny Paoly apôstôly mba heritreretantsika fandinihan-tena fitiavana zany ny 9:7 amin'ny Galatiana 5:10 hoe miariary ny asan'ny nofo de izao fitsangajangana fahalotoana fijejojejoana fanompontsampy fanaovana ody ratsy fandrafiana fifandirana ady lahy fiafinafonana fifampiantaniana fisarahana fitokoana felona famamona filalaovan-dratsy zany ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana zao fa tsy tonga sainany olona kanefa mitady fahafahana fa mitady fahafahana tsy ao anatin'ny firaisampo sy ny firaisan-tsaina sy ny fihavanana fa ao anatin'ny fifampiantaniana sy fitokoana tsy misy fahafahana ho azontsika io natrehan'izany akotrany ny fiainaontsika ny afatr'Andriamanitra kanefa zavatra misy araka ny tenen'i Jesosy rehefa ny marina no teneniny de araka ny tenin'i Jesosy hoe tena raha ny Matthieu 4:20 de zao no nambarany eo atolony ho amin'ny fahoriana ianareo ka vonono izy ary ho alany firenena rehetra ianareo noho ny anarako ary amin'izany andro zany de ho tafitohana ny maro ny fampiapanga zany hoe tsy mety mandray anatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra tsony ny olona de matao ihany ny antso anderery olona iverina amin'Andriamanitra fa ho ihany misy vahaolana maharitra voninahitro amin'Andriamanitra rery ihany ivavaka isika misaotranao Jehovah-Andriamanitra ray no miteny ambaranao zanaka tena tokoa zay nao no manarina sy faizana ary raisinao takany zanaka izay fa tsy takany zaza sary zany no tsy mampanginanao fa ny rahanao ny mpanompono mandrakariva mba hatsapanay fa mbola misy zavatra mamatotra anay ary eo aminao ihany misy ny fahafahana de ny fanahy no masina hiasa no anatin'ny vaokanao tsiraray avy mba tena hikatsaka zay fahafahana atolotrao zay misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fihavanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva.